ary ny fahitako azy au courant immédiat hoe misy film izy satria ahoana mo no tsy ahitana misy film raha ohatra ka hoe le tanany bande mihitsy mametraka an'izy ohatra zao ka ny zavatra marimarina kokoa amin'le resaka dia ny filmena iny zavatra iny tsy mety ina moa zany tsy natao avoaka izy moa no andray risque hoe amoaka an'iny zany ny hoe amoaka an'iny zany amin'ny Facebook naparitaka an'iny voalohany aloha raha le bande reo dia fantatreo bande reo fa tsy maintsy gadra amin'iny izy tsisy andray resaka hiditra tsy hafa amin'ny resaka vidéo ny fanarahana natao fa ro maraka an'izany mais za koa tsy hanao vidéo anabaraka amin'ny tenany fa matoy zany natao ny vidéo iny dia mety fantasme zareo misy ny fantasme an'olona manao dia alaina film resaka fantasme sexuel le zavatra io dia mety nalaina ny marimarina koa dia nalaina le vidéo ho any zareo le izy fa saingy na nisy nangahatra telefona na nisy nahita le telefona na ny vadiny nahita an'le izy dia nangaty tany publiena fa ny zavatra hita aloha à 100% am'le vidéo faharoa tsy moamo izy dia akoatran'izay to hitany fa misy film le zavatra mila mitandrina itsika vehivavy efa miratsy ty tany ty ny fiainana zany dia ifamotika foana tsika vehivavy ny tena tiako tanàna satria ny lehilahy misy tena mahavita matevina ny akamaroan'ny lehilahy mialatsiny raha miteny anareo lehilahy aho fa mba natera-behivavy ihany tsika mba natera-behivavy ihany na za vehivavy hita fa vehivavy koa niteraka anao tena hoe mety misy miteny hoe sitrapony nanao an'io sitraponareo ny te hanao an'io zay nanao an'io nareo tsy nandiniky non mety nanao an'io izy mety hoe diso natoko be an'olona izy diso natoko lehilahy loatra ianao tsy mafantatra nefa ny anatin'iny ambiance ataonao iny nisy nanao caméra ianao misy caméra cassette any ianao mandrimandry vonivato vita ny zavatra nataonao ka zay iny mahatonga ana amin'ny teny mila mitandrina am'izao zany tsy fotoana ny fanomezan-tsin'olona mihitsy ny zavatra ohatran'ireny zany mila manome courage anazy ianao aza dia faliny manakepika hoy raha anina nisy nanao ohatran'iny teo dia nanao akory non amin'ny maha vehivavy ny tena ihany vehivavy za dia rehefa misy zavatra manjoana vehivavy io na zavatra ratsy io na zavatra tsara io surtout moa zavatra ratsy dia mahamenatra amin'ny maha vehivavy ny tena amin'ny maha vehivavy ny tena dia mahamenatra zany zavatra zany dia mba aoka re zay ny fanelezany zavatra ho atsika nareo lehilahy zay manao partage any zavatra tsy manjary hitanareo any ao zay satria maninona natera-behivavy araka teneniko anao koa manambady mananjanaka vavy manananabavy dikan'izay ny zavatra ohatran'io na tegna miteny eto afabaraka menatra dikan'izay tsy fotoana fandatsahan'olona rehefa mahita zavatra ohatran'ireny aminahy tsy haiko izy angamba ny mikevitra aminahy amin'ity zavatra ty fa mety hoe misy mety hoe andiso an'le teniko fa tsy maninona fa non mila mitandrema amin'izay zany tsika manomboka androany mila mailo amin'izay niza ny olona miaraka amintsika io miaraka amintsika na mataonana maro io na mambolana io olona tia be tsika io mivadika izy rehefa te hivadika biby zay lasako anareo mivadika io rehefa te hivadika biby mitandrema foana mbola podika ihany mitandrema foana fa zavatra toy izao mampalahelo sady malala baraka no mahamenatra anay vehivavy koa dia mba ao zay rehefa mamita zavatra ohatran'ireny dia tsy andeha dia ahely dia mialatsiny fiamako zany tsy dia tena tia mitonotona anaran'olona rehefa misy vidéo ataoko fa anatra fotsiny ianao hoe misy zavatra mitranga ato amin'ny Facebook aza dia tia dia manaparitaka dia tia raha mba vehivavy ihany ianao dia tsy hiary vehivavy sitrapony mety nanao an'io tia raha loatra ka tratra ny zavatra nataony ianao ny natera-behivavy mety mba tsy fidiny anazy iny izy tsy anapo mihitsy misy zavatra hitranga ohatran'ireny aminahy tsy fantatra iny zao na zavatra efa ela be zavatra tsy nampoizina le izy tsy dirantsika momba an'iny fa zao kosa mampalelo anahy le izy mampalelo anahy amin'ny mafo surtout amin'ny vehivavy anahy mahareny anahy tsampako zany haiko ny plasin'olona mahazo an'ireny dikan'izay aza helihely be loatra rehefa mba manao zavatra ohatran'io
iny koa efa nahitandry ao MP efa nahitandry MP miasadrakoty hitandry rano non mio courage namatsika indrindra tsika vehivavy miray hina manome courage andreo namatsika vehivavy reo manome courage any namatsika vehivavy reo tsika mba zafady ndao tsika iray hina manome courage na diso izy na tsy diso izy de manome courage nisy namatsika voana hoe manana olana any matseta koa zao zavatra teneniko rehetra zao momba naferana vidéo sy ny tariny manana olana izy na zavatra mamenatra na tsy mamenatra na mamoafady na tsy mamoafady toanatsika courage ndry nitsakandry fomba piainana zany zay mino angamany fa mety misy ny omikevitra amiko de misaotra nareo sy mankasitraka anareo mihain'ny vidéo raha tsy nareo de partageo hitany namatsika. Salut daholo aize de faly ve zao lisany hoe miparitaka be le vidéo tsy hitako zay antony tokony afaly any lisany an'ireny lisany any manao ratsy de lisany any manaparitaka zany hoe zatra tsisy feritreretana mihitsy le izy tena marina rehefa manao ratsy hoe zao hoe atao karaha hoe ny anabavy lisany na nireny lisany tantany ohatr'ireny de ahoana ny atao lisany saiko hoe miparitaka be loatra le vidéo raha courage foana aloha ame izany toy izy foana no mozika amin'ny artiste namana de zany hoe eo foana manohana de courage hoadry courage koa ny mama sy ireo fianakaviana fa mampalahelo le toe-tsaina gasy moa zany efa fantatritsika fa ty zavatra hoe ty raha ny gasy am'le fitenenana hoe ty galiety de fa courage foana tsy hitako moa zany zay tombotsoa aza maniry hijery an'le vidéo fa be da be nitady le vidéo tsy manana tompoko tsy manana vidéo aza maniry hijery an'le izy akory sady fanala baraka le izy manala baraka be fa tadidinareo rehetra zay lava resaka be fa zay courage daholo aza manao ohatran'ireny lesy fa tsy mety reny okay natera be vavy elisany sur consentement re olona consentement manaiky ve te olona ty sa tsy manaiky mbola misy miteny ny olona am'izao hoe zay raha ngatsy nampianarina zany consentement zany zay tany ampianarana zay koa tsy nampianarina zany consentement zany zay tany ampianarana ny anadahan'irenonareo koa tsy nampianarina zany tany ampianarana nefa ny ohatry misy olona afaka tonga saina rery zay vehivavy aloha tsy mahatsara hoe nampianarina hoe tandremy raha vao misy lehilahy mandehandeha rery eny an-dalana de sao de kitikitianareo tampoka amin'ny vodiny na raha mamo izy de miantsipaka aminareo de miaraka mipetaka anazy eo tsy mbola nisy nampianatra an'izany consentement zany zay nefany zay mahafetena tsara sady mahay manatsa ny olombelona ohatranay tsara verina ihany zany hoe inona ry ty resaka consentement ty satria le izy ohatran'ny zavatra vaovao be nefa le zavatra tsotra be mihitsy rehefa tsy eny de tsy rehefa tsy afaka miady hevitra amin'ny zavatra andeha ho atao de tsy rehefa tsy de tsy rehefa niova hevitra de tsy rehefa tsy nanaiky silma de nefa misisika ihany nareo dia tsy raha malemy raha olona malemy olona marary akizy be antitra na olona marary saina de tsy afaka nanome eny anao izy midika zany fa hoe tsy misy fanazavana hafa ankoatran'izay mila averina foana ny chiffre apatsiahivina foana satria tsy mety tadidy le izy apatsiahivina fa 80% ny olona niaran'ny herisetra ranofo dia vehivavy 20 isanjato betsaka be zany amin'ny tranga 90% lehilahy no nanao azy matetika olo-patatra d'ailleurs no nahavandoza tsy hoe nibolisatra kely na hoe adisoana kely na sendra salemena kely le izy re olona ara-drafitra ray anjakan'ny tahotra sy ny faneriterena fanabeazana nataoko toto fanambanina ny zoma olombelona amin'ny vehivavy lasa ohatrany hoe normal be
ny resaka fanolanana tsy adievitra le izy tsy resaka opinion tsisy manontany nareo hoe mety ve sa tsy mety ny manolana efa mazava be zany hoe tsy mety ny manolana eloka le izy ny fanerena olona anao firaisana aranofo dia tsy fahadisoana kely fa eloka ary rehefa eloka dia misy ny sazy misy lalàna mandraran'izany tsy manasazy an'izany mazava tsara ao anatin'ny bokim-pirenena fanontaniana mipetraka fotsiny hoe tena miatra ve ireny lalàna ireny sa juste hoe nosoratana fotsiny amin'izay ohatra ny mba hoe mba hajaina ihany le vehivavy indraindray tsy haiko manontany tena ako rehefa misy vehivavy voaolana dia ohatrany hoe le vehivavy indray ny anaovana fanadihadiana be ny victime zany anaovana enquête nanahoana ny akanjo nanaovany sao dia mba nitsikitsiky taminy kosa renao mamy ve izy sa tsy en fait tehiteny aminareo hoe na mibirotsaka tapoka teo alohanareo raha ny kilotiny dia tsy manome alalanareo velively zany hoe petao izy aolano izy raha ohatrany hoe tena teanao adievitra be nareo tehiranao resaka be manaova fanadihadiana le olona nanolana ntanio hoe fananina izy nanao an'izany ary ahoana ny fomba anakarana azy tsy amerina n'izany intsony satria manko ampy izay efa be ranga zay mivita tokony ampiarina amin'izay ny lalàna dia teanao antsoava zany hoe aleotsika tsy mangina intsony ranga aleo alefatsika amin'izay le hashtag MeToo Madagascar raha victime ianao raha fahavinisy nanolana ianao dia aza miafina intsony aza menatra fa tonga dia balance ton port tsy ianao no tokony ho menatra fa le olona nanolana anao donc balance ton port taiza oviana iza ny anarany nisy nanampy ve ianao sa vao maika voalatsa balance ton port aleo ho hitapoky hitam-pirenena hoe reo ry zalahy mpandiakama raim-pianakaviana mopera pastera mpampianatra dadatoa dadafara patron sy ny sisa sy ny sisa balance ton port fa tsy fatan'izay ataony balance ton port satria tsy azony zareo an-tsaina mihitsy hoe potika tanteraka raha-tsaina ny olona rehefa nisidran'izany na dia indry mandeha fotsiny ara izy nefa ny misy anazy any manohy ny fiainanao trondrony tsisinina reny manambady amanjanaka ny sasany carrière tonga dia tova bien quoi nefa ny ianao fiainanao tsy hitanao mihitsy hoe ahoana ny andraisana anazy satria ianao ny anany izany donc mangataka izay tompoko hoe mba hampiaro amin'izay le lalàna mba hatovy tena hoe voasazy marina le olona mino izay hoe tena hoe arovana ihany ny zonay satria izay ngia olombelona ohatra anareo tsy mila hoe mesurette hoe fialatsiny na ohatrany hoe nisy olona nanolana dia hoe fa alana devoly fa mety misy devoly izy na hoe fa anarana hoe ndana manao fa tsy mila an'izany izay ampiaro ny lalàna point barre ajao ny zonay aoka izay mifanararaotana dia manararaotra n'ity vidéo ty makahery manokana ny meiza izay traversé an'izao zavatra mafy be zao mankahery ihany koa ny vehivavy rehetra survivante résiliente mbola mijorona dia nisedra n'izany zavatra izany ary mahatsiaro manokana ihany koa ho an'ireo tsy afaka miteny intsony amin'izao aoka izay le izy tena tokony tonga saina amin'izay ny tsirairay avy ty zavatra miseho ty zany efa matetika loatra le izy dia miverina foana le izy dia misy vidéo foana mitorona isaky ny zavatra ohatr' izany dia ny olona rehetrarehetra ohatrany hoe miara-mivanitinidika fotsiny ohatry tsy tonga saina zany hoe le izy ange tsy opinion le izy tena crime en fait dia aoka izay mila miova amin'izay ny toetsainy ty zavatra nazo ameza ty tokony hoe mba levier fa atsika rehetrarehetra mandray andraikitra dia mandiny tena dia mijery amin'izay ny tena voatoatan'le problème hoe aiza ho aiza tamin'ny éducation ny ankizilahy no tsy nety mahatonga azy mieritreritra hoe manana droit manolana izy izay ny zavatra afaka teneniko androany dia samy mandray an'izay tandrify azy fa rehefa tsy rarahinareo dia tsy maninona fa aleo hiteny rehereto meiza averinako tantarana aminareo tantarany Barack Obama sy vadiny ty nandeha restaurant zany izy mivady dia rehefa tonga tao dia nipetraka hitan'le gérant restaurant zany izy mivady dia nanantona le gérant dia niteny tamin'ny Barack Obama le gérant hoe
azafady Barack Obama, afaka miresaka amin'ny vadinao ve za? De ozy izy Barack Obama tsy manino, eo ary ianareo miresaka. De niala lavidavitra tery zany Barack Obama. De ozy izy le gérant le restaurant tamin'ny Michelle Obama. Tadidinao ve za? De ozy izy, oui tadidiko anao io. Tsika sy anao mpiara-mianatra taloha tadidiko. Eno izy le gérant. Tamreny za ozy izy efa tena tia anao. Naniry be mba hiaraka taminao mihitsy za tamreny satria hitako tsara mihitsy ny mahaenao tamreny. Fa tsy anjara moa le izy de lasa Barack Obama ny vadinao. Ozy izy le Michelle Obama, faly mahafantatra an'izany raha ozy izy. De lasa le gérant. Niverina Barack Obama de niteny tamin'ny nantany ny vadiny. Fa inona ngany resaka anareo teo? De nitantarano ny Michelle Obama hoe izy io mpiara-mianatra taminao izy de izy ny efa tia na hatram'izay, zay mbola mpiara-mianatra. Fa hoe tsika sy anao ny lasa mpivady. De meme zany Barack Obama. De ozy izy, saika lasa vadina gérant na restaurant zany ianao ty. De nijery tsara Michelle Obama de izao navaliny. Raha za ny vadiny io dia lasa filoham-pirenena io. Averinako, raha za ny vadiny io dia lasa filoham-pirenena io. Tonga de nangina Barack Obama. Tsy haiko hoe iza no mentsika tsiny. May iza ve ho mentsika tsiny? Ianao ve renim-pianakaviana? Sa le bandy ve ho mentsika tsiny satria tsy manana anabavy ve? Tsy tahitra amin'iny za. Fa inona tiako atongavana? Michelle Obama vehivavy anankiray izay nanana eritreritra ny anandratra ny olona zay ho vadiny. Nanana toe-tsaina ny anandratra zay eo amin'ny tokantranony. Olona nanana toe-tsaina ny hanoana ny ho vadiny, hanoana ny tokantranony. Nisy tao amin'ny Michelle Obama. Ry vehivavy, mba mendrika. Matoa ianao fa ao anaty tokantrano. Matoa ianao efa nanao voady. Matoa ianao efa manana responsabilité amin'ny maha renim-pianakaviananao. Dia mahaiza mametraka an'izay zay tenanao izay tompoko. Homenao tsiny ve zany ny olona? Homenao tsiny ny olona mandravarava mamiraviranao? Fa ianao tsy nametraka ny tenanao? Inona dianao ndeha araka amin'olona any inona? Ianao ve renim-pianakaviana? Ianao ve olona mitaiza zanaka? Ianao ve manana de mbola le toetranao taloha de mbola ho averinanao tsy mba apetraka anao hoe manahoana ty tokantranoko? Tsy tena metsiny zao fa mba te andefa fisainana lavitra. Atsika bandy mba mieritreritra kely any aloha vao manao zavatra. Fa indraindray lasa mihitatra be le zavatra ataotsika. Vehivavy mendrika, vehivavy manaja tena, ravaka ny tokantrano, vehivavy vonona ny anandratra ny vadiny, vehivavy vonona ny hiaraka hiafy amin'ny vadiny. Izay no vehivavy andrandraina lehilahy.